5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Nivavo. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, wisatramy telo sy roa arivo. vous présente Nivavo. Lafarina ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. brillant ou mat de toute dimension. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. Akafaliana indray no hitsidiako ny tokantranonao amin'ny aty alay ity tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy atena ny arahaba ary ampanajana trano no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny afarany. Isan'ny tarantsika izay dia vonona anaramaso sy anampy any Madagasikara ny vondrana Eoropeanina raha toka misy ny fiantsona izay ataon'ny fanjakana malagasy azy ireo tony tamin'ny taona 2012. Hoy ny masovoany tamin'ity androany ity zava-dehibe ny fahaleovantena raha bola ny seni ahafahany mandrindra ny asa araka ny tokony ho izy ho hatrany masovoany vondrana Eoropeanina nandritra ny fionana voalohany ny arahany tamin'ny filohany seni fitinokolona. Tsy misy famatsim-bola mivantana avy amin'ny vondrona Eoropeanina mikasika ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana sy ny fanatanterahina ny fifidianana amin'ny taona 2024 hoy ny masoivon'ny vondrona Eoropeanina androany. Amin'ny alalan'ireo fiarahamonim-pirenena samihafa izay manara-maso ny fifidianana no entina anara-maso ny vizotra ny fifidianana ho hiatrany ny masoivo. Maro ireo teboka mila hatsaraina amin'ny fomba fiasan'ny seni. Isany amin'izany ny fahaleovantena ara-bola tokony hiananan'ny seni. Eo ihany koa ny fanajana ny tetiandro izay hita fa misy fahatarana hatreto. Manaporofo izany ny fahatarana eo amin'ny fanofanana ireo mpanisam-pifidy raha ny fanazavana hatrany. Araka ny nolazaiko teo, eo am-panatanterahana ny fandaharana asa ny vondrona Eoropeanina sy ny seni, fandaharana asa izay hijerena lavitra ireo tamberina andraikitry ny seni. Hatreto, ny azo atao dia ny fanohanana ireo fiarahamonim-pirenena sy ny anjara asan'izy ireo. Eo ihany koa ny fanentanana ireo mpifidy. Amin'izao fotoana, mbola tsy misy ny fifampirarahana amin'ny famatsiam-bola mivantana amin'ny fizotran'ny fifidianana, miankina amin'ny fametrahana fangatahana avy amin'ny fanjakana malagasy toy ny tamin'ny taona 2012 ny mikasika izany. Lors de l'élection présidentielle précédente. Ankilany, manoloana ny fangatahan'ny firaisamonim-pirenena sy ireo antoko politika amin'ny fanaraha-maso akaiky ny logiciel sigle izay ho ampiasain'ny seni amin'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Mbola tsy niantso ny vondrona Eoropeanina ny seni ho ny masoivo. Vonina andray anjara amin'ny fanaraha-maso ankilany izy ireo. Aorian'ny fanadihadiana manoloana ireo fitarainana maro samihafa. Alors en ce qui concerne le logiciel, raha ny mikasika ilay logiciel manokana, efa noraisiko avokoa ireo AI sy fitaintainana avy amin'ireo firaisamonim-pirenena. Efa nodinianay sy ny seni izany. Raha ny fantatro, efa nanao fampahafantarana ofisialy mikasika ity logiciel ity ny seni miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ireo antoko politika. Raha vonina iantso ny vondrona Eoropeanina anara-maso ity logiciel ity ny seni dia afaka eritreretina ny anatanterahana izany. Hatreto anefa mbola miandry fanadihadiana bebe kokoa mikasika ny AI samihafa izahay sy ny valiten'ny seni manoloana izany. Les réponses qui ont pu déjà être apportées par la commission électorale. Tontosa androany tetsy amin'ny foibe ny seni alarobia ny fionana voalohany ny arahan'ny filohan'ny seni sy ny masoivon'ny vondrona Eoropeanina miasa sy monina eto Madagasikara. Isan'ny voantoantindresaky ny rotontany mikasika ireo lesoka hita nandritra ny tatitry ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Eoropeanina ny taona 2012 sy ny fanomanana ny fiara-miasa ho avy.
fa nilaza ny hoafa-po tamin'ny fionana teo aminy sy ny mazovoan'ny vondrona eropeanina ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina tamin'ity androany ity. Tsy nisy nipika kosa ankilany mahakasika ireo tsikerany momba ny fanendrena azy araka ny tatitry ny hiraka manaramaso ny fividianana teo anivon'ny vondrona eropeanina ankilan'izay. Manantena nisy ny lalàna mahakasika ny fitoviany ny isan'ny lasiny vavy eo amin'ny toerany mpanapa-kevitra eto Madagasikara ny mazovoan'ny vondrona eropeanina Mirana Clara. Androany, niaona tamin'ny masoivoan'ny vondrona eropeanina ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Tsy nisy nipika ny mahakasika ny tatitra nataon'ny iraka manokana manaramaso ny fifidianana, manodidina ny fanendrena ny filohan'ny HCC na ny Haute Cour constitutionnelle. Ny fionana dia azo atao hoe nafapo ny fionana dia tsy tonga anometsiny na baikobaiko na itsabatsabaka amin'ny anatsika fa tonga iara-misalahy zany. Ny Union Européenne dia manampy atsika amin'ny lafin'ny zavatra maro mba tsy tenenina hoe ny lalana sy ny rehetra. Manampy atsika izy amin'ny élection ny fifidianana dia itsika moa zany manosy atsika tsy afaka iolon'olona rery amin'ny tinosy ity itsika fa tsy maintsy mifandray amin'ny firenena maro. Madame l'ambassadrice dia solotena masovoa zay dia misolotena ny firenena maro. Etsakilany ho an'ny masovoan'ny vondrona eropeanina teboka iray mila jerena manokana ny mahakasika ilay tolo-dalàna ho amin'ny fampitoviana ny isan'ny lahy sy ny vavy na ny parité eo amin'ny toeran'ny mpanapa-kevitra. Ny resaka manodidina ny iraka ny mpanaramason'ny fifidianana eo anivon'ny vondrona eropeanina na ny mission de l'observation électorale de l'Union européenne izahay. Teboka nosonganiko manokana nandritra ny fionana ny mahakasika ilay volavolan-dalàna momba ny fidoviany isan'ny lahy sy ny vavy na ny parité. Ka manantena ao fa amin'ny ho avy ho tafiditra ao anatin'ny lalàna eto Madagasikara ny mahakasika izany. Raha iverenana tsy nitsahatra ny endanja ny fandraisana anjaran'ny vehivavy eo amin'ny parlemanta raha ny tatitra nataon'ny iraka mpanaramaso ny fifidianana eo anivon'ny vondrona eropeanina farany teo nojerena 2012. Ho an'ny anteny miera-pirenena, ny 7 ny isan'ny vehivavy mandrafitra izany ny taona 2012 raha toka raiky amin'ny 30 isa izany tamin'ny taona 13. Antony nanamafisan'izy ireo ny tokony isian'ny lalàna mahakasika ny parité. Fa tsy voaja ny zon'ireo olona variry eto Madagasikara amin'izao fotoana raha ny tatitra izay navoaka ny mpanaramaso ny azon'ny olona variry avy amin'ny firenena mikambana. Ankoatr'ireo fakanan-keriny olona variry izay mifanesy tamin'ny faritra maro misedra olan'ireo variry amin'izao fotoana noho ny tsy fisiany mpitsabo manokana afaka manaraka ny fahasalamany izy ireo. Miaina anaty fintaintainana sy tebotebo isan'andro ireo olona variry noho ny firongatry ny fankanan-keriny misy amin'izao fotoana. Hoy ny fikambanany albinos eto Madagasikara. Ny any amin'ny faritra Betroka no isan'ny faritra mena amin'ny fankanan-keriny olona variry raha ny fanazavany. Ankilan'izay ny any Amboasary sy Ambovombe. Ho an'ity iray mpianakaviana variry iray ity, efa in-telo miantaona no nisy fikasana akan-keriny tena nanomboka ny taona 2012. Raha eo amin'ny fiainana andavanandro aloha voalohany indrindra misy ireo varira izay efa latsakainy vitsivitsy raha atao anatin'ny distrika ny Betroka ary nisy koa ilay zazavao 12 taona nalain'izareo ny masiny anankiroa tamin'ity taona ity ary ny na dia ny tenanay ary dia efa nisany victime in-telo taona tao anatin'ity sehatra natao hoe afa herisetra izay mahazo ny varira any faritra atsimo. Voalohany zany nisy ny fanafiana ny vatana tao amin'ny trano izay mipetrahana. Isaorana nefa alohan'Andriamanitra fa tsy tao tamin'ny fotoana eo fa ny vady aman-janako ny tena tratra tao ary tsy ny vady aman-janako dia dapina fa ny tenako. Tentative faharoa 2020 fa nalako tonga moa zany mpitandro filamenana dia manoloana izany mitarasoka ny fanadihadiana avy amin'ireo mpitandro ny filaminana mikasika ny raharaha fankanan-keriny olona variry eto Madagasikara raha ny fanazavany mpanaramaso manokana avy amin'ny firenena mikambana.
Tamin'ireo fakanankerin'ny olona varira miisa 30 nifanesy nanomboka tamin'ny novambra 2024 tsy nisy toyny hatreto ny fanadihadiana. Manampitrotraka izany ny didy mpitsarana izay hita ho maivana raha ny tatitry ny mpanaramaso manokana avy amin'ny firenena mikambana hatrany. Tokony ho lahara-pahamena ny fitadiavana ireo atidombokotriky ny fakanankerin'ny varira. Tao anatin'ny 3 taona niakatra ny tahan'ny fakanankirina. Mampanaraka izany raha toa ka tsy mbola nisy valiny hatreto ny fanadihadiana. Tena olana amin'ny fiarovana ny olona varira eto Madagasikara dia ilay finonom-poana sy ny tsy fahampian'ny fanenjehana ny olona izay aiaina nanao ireny asa ireny. Tsy ampy ny fanadihadiana, eo koa ilay tsy fametrahana ilay fanenjehana pakakeriny. Ankilan'izay ny tsy fisian'ny sazy enjana ary indrindra ny tsy fahampian'ny serasera amin'ny fizotran'ny fitsarana ireo fakanakeriny. Anteriko indray fa marobe ireo dingana tsara sy lehibe amin'ny fiarovana ireo varira ary antenaina fa havita asa lavitra ny komity izay natsangan'ny governemanta. Raha nambaran'ny filohan'ny fikambanan'ny albinos eto Madagasikara, misy ny olona izay mahazo tombontsoa manokana amin'ny fankanakerin'ny ireo varira. Ankoatra ny fahasarotan'ny fiainana izay mitarika ny olona anonao foana, antony mampirongatra ny fankanakerin'ny finonom-poana. Ny varira dia tsy manana hery miafina zany, diso zany, ary tsy misy hoe misy diamant zany maso, tsy misy io. Diso hevitra ny olona manao an'io, io mba ampitainay hatreto hoe tsy manana hery miafina ny varira. Fa diso le fiheverana hoe reny misy diamant masony, diso zany filaza zany. Zany hoe zana anaovana ny communication sy hidradradrajana manerana ny aina aman-jery hoe izahay dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Fa misy andian'olona izay mahazo tombony amin'ny karazana anaovana sorona. Zay no mahatonga ny halatra varira io ny angatahanay mba avoaka marina ny ankety momba azy io. Raha Jaivona, tamin'ny talata 17 septambra lasa teo no nahitana razana varira iray maty tamin'ny fomba feno abibiny. Tao amin'ny fonkotany Ampani, distrika Beroro, no nahitana ny vatamangatsiaka ny tovolahy 5 taona. Tamin'ny 3 herinandro lasa teo ihany koa, nisy ny fakanankerin'ny varira iray tany Farafangana, hoy ny fikambanana albinos eto Madagasikara. Fa isan'ny vaovao mafana ihany koa amin'ity ala ity dia nampidinina amponjavonjo maika eny an-tanimora tamin'ity androan'ity mahery-lanto manandafy taorian'ny famotorana nataon'ny sampana miady amin'ny cybercriminalité eo am-piandrasana ny fotoam-pitsarana azy moa zany. Tsy ahivina teratany vahiny ray tompona trano fisakafoanana eto Antananarivo no nitory azy. Voalaza ho isan'ny ampangana azy ny fampelezana vaovao tsy marina sy ny fanalana baraka olona moa raha ny fantatra ao anatin'izay mahery-lanto manandafy izay efa tratry ny saza miantona enim-bola nyzao misy raharaha hafa makasika azao indray. Andrasana araka izany ny fivoaranyity raharaha ity arota teritsika miandalana eto amin'ny fampalalamba vao hatrany. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa ny androany dia mitaky ny amerenana azy ireo hivarotra eo amin'ny tsena petite vitesse ireo mpivarotra amoron-dalana. Nesorina teny Antoerana ny herinandro lasa teo ka nanatanteraka fihetsiketsehana ho fanehoan'izay. Nilaza ankilany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa fandaminana no nandraisana ny fepetra nentina nanalany ireo mpivarotra teny Antoerana Daniela Minoarso. Nanatanteraka fihetsiketsehana ireo mpivarotra teny amin'ny petite vitesse ary ny lanja sora baventy naneho ny fitakiny sy fitsofana kiririoka tamin'ity androany ity. Ireto farany izay mitaky ny amin'ny tokony amerenana azy ireo hivarotra eo amin'ny toeram-pivarotany. Tenay tsotra be varotra zany zay zao raha atao hoe amin'ny ray zay mivarotra tsy misy tsony zao zavatra misahotaotako zao amin'ny ray sasany. Misy fifampiresahana zany fa tsy nanaiky mihitsy miady mery. Dia nefa ny ale olona mainona mainona dia ao anatin'ny anoanana dia teraka fahatezerana le izy ny tena marina. Fa zaho sangatanay zay mila mivarotra fotsiny ilainay. Zay tsy mikorotana, tsy mpanakorotana zay reo fa mpitako zoanay amin'ny mampivarotra anay. Zay fiveloman'ireo olona ireo. Zao tonga farany volana aloha ekolazy, aloha fatsana. Tsara zany nandavan'ireo olona ireo an'izany. Anomboka tamin'ny lakamisy tsy nampivarotana lefa ny akabetsan'ireo androany mitady hoanina androany. Ankilany, tsy mbola nisy hatramin'ny androany ny vahaolana naroson'ny commune nateo aza ny taratasy fangatahana nalefan'ireo mpivarotra raha ny fanazavana. Komisera mihitsy ny tenenay hoe manaovinareo ozy izy taratasy dia nataonay le taratasy dia aveo ny andro ny valon'le taratasy zay hoe mandeha makany amin'ny lapa le izy
dia hatram'izao zay tsy naheno valiteny tsisy nieny mihitsy le valiteny eny fa efa manana taratasy zay zahay tompoko a zay mpivarotra amoron-dalana io zao a ny commandant ny polisy miteny hoe mankalesinareo ny an'lapan'ny tanàna nefa izay tompo dia tsisy mandray izantsony hany dia milaza ndray zareo hoe même plan nareo ary izahay dia efa nandeva taratasy satria tsisy nefa nandeva taratasy tany lapan'ny tanàna zay tsisy mihaino aty ndray zao mampivorana indray ry commandant maty hoe mankalesinareo ny lapan'ny tanàna efa leo be amin'ny makany zahay solotena lava dimidimy farany mba tsaika efa oronjato zany ny solotena lefa tany hatram'izao a tsisy vahaolana mangataka ny tompona ndraikitra mba hijery akaiky sy hamany olan'izy ireo ireto mpivarotra ireto raha tsy ahivony nanamafy ny talemisahana ny tsena eo anivony kaominina Antananarivo renivohitra ny sabotsy lasa teo fa fandaminana sy fanadiovana ny tanàna no ataon'ny kaominina amin'izao fanesorana ny mpivarotra izao na afa-po sy nahitana vokatra tsara hoy ireo mpivarotra anaty tsena sy ireo mpampiasa lalana io fanapa-kevitra no raisin'ny kaominina io tsy ny mpivarotra ihany anefa no tokony ho entanina hiditra ny tsena fa eo ihany koa ireo mpividy zatra miantsena eny amoron-dalana ivadika vetivety ao anatin'ny vaovao ny toetry ny andro sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity tara ny idiran'ny Madagasikara ao anatin'ny vanim-potoana mipahavaratra amin'ity taona 2024 ity raha ny tombana nataony teo anivo ny foibe famantarana ny toetry ny andro eny araka izany ny tahandrotsakorana ho an'ny faritra maro raha toka ioatra ny tokony ho izy kosa ho an'ny faritra andrefana sy ny faritra atsimo andrefany Madagasikara. Daniela Minoarso. Akasika izay iverenantsika io ihany momba an'izay vaovao zay fa mitoy amin'izao fotoana ny firehetany valan-javaboary ao Soanala sy Akarafantsika faritra Boeny hony teo anivony MNP na ny Madagasikara National Park tamin'ity androan'ity nafindra toeran'ireo biby mitoetra anatin'ny faritra rovana raha ny fipetrany raisina ao anatin'izay manao antsoava amin'ny fiarah-mientany rehetra trany araka izany ny eo anivony MNP manoloana ny ady atao ifezana ny afo any antoerana. Nanomboka ny 12 septambra lasa teo ny fisian'ny firehetan'ny ala tao amin'ny valan-javaboary tao Soalala na ny faritra rovana Bay de Bali. Tao anatin'ny faritra ny valan-javaboary ny fiandohan'ny afo nandritra izany raha ny fanazavana. Telo andro tao aorian'izay nitoy tamin'ny toerana telo samihafa ny firehetana nisy tany an-toerana. Niroso tamin'ny famonina ny afo avy hatrany ireo mponina niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ny faritra rovana. Azonareo an-tsaina angambany zany ny fahasarotana satria ranon'ireo sorsa nampiasaina zany lasa nizara efatra na arak'olona io na ara-pitaovana ilay zavatra mirehatra zany dia misy karazana andeha ataoko hoe écosystème anankitelo. Ny lehibe indrindra ao amin'izy io dia forêt de bambou. Io forêt de bambou io zany io ny habitat ndeha ataontsika hoe habitat naturel le atao hoe angononoka na le sokatra zay mampalaza ary zay ny mahizy azy amin'ny parc national de Bay de Bali zany. Mbola mitoy le afo fa zany hoe efa somary miala an'ilay ala, efa miala an'ilay ala zany le afo amintsika ny teny zao fa efa any amin'ny partie savane no mirehatra. Anisan'ny mampiavaka ny faritra rovana Bay de Bali ny fisian'ny ala satrana izay anisan'ny mora andairan'ny afo raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Fepetra no raisin'ireo mpiantsehatra amin'ny famonina ny afo ankilan'ny famindrana toerana ireo biby toy ny sokatra. Tsy fantatra hatreto ny antony firehetan'ny ala amin'ireo faritra rovana ny Boeny. Ny afo anisan'ny fahavalo miverimberina isan-taona ary izy io mimafy fa tsy hoe akory hoe mimalefaka. Eo ny fiovaovan'ny toetrandro izay mampiakatra ny hafanana lehibe mihitsy ary koa ny maina daholo zao ny zava-maniry rehetrarehetra. Dia raha vao misy afo kely fotsiny dia tonga dia sarotra be ny mifehy anazy. Ho an'ny ao amin'ny valan-javaboary ao Akarafantsika, miisa efatra ireo lohan'afo nipoitra tany an-toerana nanomboka ny 17 septambra lasa teo. Miaina tsikelikely ankehitriny ny fihitaran'izany izay efa tafavoaka ny faritra rovana. Misokatra amin'izao fotoana ny fanatanterahana ny fanadihadiana mikasika ny firehetan'ireo valan-javaboary ireo. Tsy ahivina ny taona 2024 maherin'ny 100 hektara ny velaran'ny tany kilan'ny afo tao Akarafantsika. Miantso amin'ny fiarah-mientany rehetra araka izany ny tompon'andraikitra manoloana ny famonina ny afo any an-toerana.
Fa 30 septambra 5 30 septambra 2024 7 am'zato taona tamin'ity androan'ity no lavolefina ny fanjakana malagasy tamin'ny fotoana ny fahampanjaka resin'ny frantsay ka nizorana anakany amin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany horesahany nasolo valiavo andria miajana ivany fa izay nitafa tamin'ny mpanao gazety Olona Saina ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny mombizay eo ihany koa ny faneho-kevitra ity mpandalina ny tantara ity ny momba ny fanamboarana ny rova amin'izao fotoan'izao. Isan'ny vaovao niparitaka tamin'ny Ainao Manjery verina naroraka indray tamin'ny taona 2024 mahakasika ny rova n'Antananarivo izay nahitana fanorenana vaovao indray iresadresaka mahakasika izay tsika hiaraka amin'ny Ivany fa mpandalina tantara mialoha ny idirantsika ao anatin'izay tsara ihany ny fomba fahitanao ny tantara ny fivoaran'ny rova io mandraka izy ankehitriny hatramin'ny vanim-potoana ny fahampanjaka raha somary fidipitentsika. Ofitinina angamba lava ny ofitina satria androandro zika 30 septambra 30 septambra 5 no resiny lavolefina ny fanjakana malagasy rehefa tafiditra Antananarivo zany ny tafika frantsay. Nanomboka tamin'io vaninandro dia mahagaga fa ny fanesisesy ary ny fandimby ny fanizimbana sy ny fanimbana avako tsara ny fanazimbana sy ny fanimbana tao anatin'ny rovana Antananarivo. Ny voalohany tamin'ireny moa zany dia ilay nataon'ny Galenia tamin'ny 14 mars 7 sy 7 somary lavalava izy satria ny razanadrina tsy mba havadika zany. De nefa nataon'ny Galenia tamin'izay dia loarany ny razanadrina teny amin'ny rovana Mbomanga tao amin'ny rovany Lafy ny bataina Andrianampoinimerina ranavalina voalohany ranavalina faharoa ary radamba faharoa dia nentana tao amin'ny rovana Antananarivo. Nandritra izay fotoana izay dia efa tao amin'ny rovana Antananarivo fa nyloaran-drareo ihany koa ny fito-piandalana. Navoaka ny daholo koa ny razanadrina sy ny zanak'andrina tao dia avy eo nafindra toerana ilay fito-piandalana ary ireo razan'ny mpanjaka teo aloha zany dia nafindra sy natambatra izay fady faharoa tao amin'ny ataon'drareo ake tao aloha taoriana hoe fasany lasany fasany vavy natambatra tao zany. Rehefa nalefa ny Galenia sesy tany raha navalina fahatelo tamin'ny febroary 7 dia niravahan'ny fanjakana fanjanahantany zany ny lapantsara hafatra tamin'ilay zareo tonga teto Antananarivo voalohany tamin'ny 30 septambra 5 dia nitifitra tafondro izy dia rava ny lapany kely soa. Roa taona taoriana zay zany dia niravana ndray zany lapany tsara hafatra. Akoatran'izay zany ilay tantaraiko teo ny fanimbazimbana zany ny fahasanandrina tao anatin'ny rova io. 70 taona tateoriantsika rahantsika malala reny namay ny rovana Antananarivo. Natsangana moa zany ny tarebe ny Manjakamiadana natao beton tany amin'ny taona 4 iny raha tsy diso ahako. Isy ady hevitra maromaro ihany koa nadidina an'ireny fa nilamindamina ihany. Tonga iray ny taona 24 reny naoraka reny resaka hoe Colisée. Ny ao anatin'izay mihitsy somary avahantsika manao ahoana ny tetikasa sy ny vina tamin'ny taona 4 sy ny amin'ny tao anatin'izao taona tamin'ny 24 no mankaty raha idirantsika tsirairay. Raha namela nendrika iveran'ny Manjakamiadana tamin'ny taona 4 tanoany zany ilay izy dia ady hevitra lehibe ny hoe atao ohatry ny ahoana ilay izy. Fa nendrina ivelany moa zany dia avotra amin'ilay nanaovana azy hitantsika ankehitriny io saingy amin'ny maha hoe vakoka iraisam-pirenena azy zany dia tsy maintsy misy fenotra arahana dia nisy nampidirana ny atao hoe ascenseur. Nisy hoe ahoana ny olona sembana mba moramora koa ny idirana eo. Ary fanontaniana ngeda be nisy nafotoana tamin'izany dia hoe ho asiana toalety ve atao aizy zany dikin'olombelona zany mba tsy hanisy anisakisaka ny asina. Zany fantany rehetrarehetra zany tsy voavaly dia efa niroso indray zany tsika ilay lingana aty amin'ny taona 24 tsika efa 24 tsy voavaly ny fotoanana rehetrarehetra mifanesy dia tonga tika amin'ny taona 24 dia nisy ilay antsoina hoe Colisée io. Ny manahirana amiko amin'ilay Colisée
zavatra vaovao loatra l izy ary tena tsy fanarahana mitantara tsy nataon'ny Andriamanjaka l izy ny zavatra rehetra atao anatin'ny rova mantsy dia tokony Andriamanjaka manapaka hoe raha navalina koa anao manjaka miadana raha navalina faharoa anao ny trano vato fiangonana ako raha soerina ianarako a dia anao manampisoa zay zavatra zany a tsy tanteraka zany a amin'ny fanaovana io zavatra vaovao io ka sao dia hoe misy mpitondra am'izao dia ka fanjakana républicaine sa fanjakana mpanjaka zay le fanontaniana e rehefa tsy mpanjaka zany dia tsy manana le asina tokony anao an'izay ary ny zavatra hoe amin'io zavatra asorotanina Antananarivo mantsy zany amin'ny rovo io misy an'io a teo nametrandra navalina fahatelo a ny fototra ary izy nametraka an'izy tamin'ny tanany a laisaka eo masoandro rehefa natao io zavatra io nakaiza le vato fototra rehetra tao zay mbola hitantsika rehetra amin'ny sary mipetraka ara-tantara na carte postale zany a na boky tantara zao ndray tsika mandroso antsika fa satrika mandroso sady mandrorona ihany 2020 sy 2020 ndray tsika zao eno fa hoe atao parpaing ny fanarenana ny lapany manampisoa sy trano vola ho an'ny mpahay tantara sy mpakafy tantara ary naindray ny vahoaka raha dia niandrandra hoe famerenana laoniny araka ny endriny taloha no atao fa tsy sanadimy vavaka hazo manakaja zay nisafidin'ny taolo dia avadika parpaing fanaovana angara ve zany fa azo tanterahana ve nefa zay fanaovana fampiasana ireo fitaovana taloha averina ho anao atan'ilay fanarenana azy am'izao raha ohatra ny antsika raha tena manana antsika ilay fisainana hoe hanaja ny vakoka hanaja ny tantara dia zany zavatra zany tokony indraindraina voalohany ny famerenana ny asa ny toerana tahaka ny rovo io a Antananarivo a dia mifanajana ihany koa ary famelomana zany a ny fahaiza manao taloha indrindra fa io hazo misy obolana manao hoe mipetraka ambonina ala tsy mahazo trano be ao anatin'izay zareo nanao an'io raha ny fomba fahitanao nisy ihany hoe ny fiantsoana an'ireo mpahay tantara sy ny resaka mahay ny resaka fomba-draza no atonareo mahita an'ilay fahatezeran'ny olona ankehitriny ary tsy ankehitriny eny fa tamin'ny rotona lasa isika manao zavatra zany a dia konokononina dia tapotapohana dia sarotsaronana tena olana am'izany ne dia le fampitokisana ny tseotsony mihitsy anefa itoeran'io a mahasarotiny indrindra ny olona tsy fantaro raha tsapan'le olona zany rehetra zany ao anatin'izay efa misy ny fotodrafitrasa mijoro ireo ankehitriny araka ny tanisaitsika teo manahoana zany ny tokony ho atao sy ny mety zavatra hitranga raha pitso raha afaka pitso anatin'izao raha miaino ve ny mpitondra mety anatanteraka ny hoe emotra ka androdana satria haiko hoe raha izy tsy mety arak'izay fomba fijery zay sa manahoana ny mety zavatra hitranga raha pitso raha ny fomba fijerinao manokana za moa tsy amin'ny toerany fara zany amin'ny toerany ajanoko aloha farafaratsiny ary rehefa hita fa tsy mety satria hoe zay naverina amin'ireo tsy maintsy arodana dia maverina amin'ny zavatra tena hoe manaraka ny fenitra tokony ho izy ara-tantara fa tsy hanao zavatra kitoto olovainy taranaka ampahany tsy famitinana ny tantaram-pirenena sy ny fomba fijerina mpahainy tantara ny zava-misy amin'izao fotoana ihany reny fa olavo zay raha roitiny fa izay ihany koa no hoentsika miseto vetivety anaty doka fo ihany mahakasika ny falafosany fandidiny reny olona simireny eo ihany koa ny fahanteran'ny fonja sy ny arety mifindra manoloan'izay rehefa avy eo no hana ratsika izay maizina be izany mariko a boum mangina be izany mariko a boum tsy resaka ataoko aminao monsieur le commissaire lobaty hein resaka inona fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina zany hoe boum vaovao balika boum fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy tsiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy mp3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandrapahaveninao ny vidiny manontolo
balika mamiratra no avika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Zatra mitahiry entana tsy miasa intsony raha kotomenaka avy. Mbola mety andeha ty a. Lafo be tamiko ty a. Tsy fanary ty a. Tiako be ty. Entitra nefa ny hevitry ny manam-pahaizana momba izany. Tsisy fanafana intsony. Tiavitra tsony ty. Mamy ny trano. Ny vahaolana. Ny ampahany voalohany voahodina. Ny ampahany faharoa voavoatra. Ka afaka ampiasaina indray. Ireo fitaovan'ireo dia omena ankizy malagasy. Eny amin'ireo fikambanana manampy ny sahirana. Eny foana amin'ny Telmashop ary ny fitaovana elektronika tsy ilainao intsony ho raisin'ireo tompon'andraikitra. Ianao koa ndao hiara-entana anampy ny hafa. Sady manalalaka ny ao an-trano, mikajy ny tontolo iainana sy manasoa ny hafa ihany koa. Fiaraha-miasa miaraka amin'ny Valomada. Telma, safidiko maitso malagasy. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Mamena ny arabatrany tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia sehatra ny fanodinana ny fako avy amin'ny fitaovana elektronika isan-tsokajiny. Anton'izany ny fanomezana aina avao ireo fitaovana elektronika efa simba sy tsy misy mampiasa intsony, io ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Sokajina fako azo ahodina sy avaozina ho amin'ny aina avao ny fako elektronika. Maro amin'izy ireo no mijanona eny anivon'ireo tokantrano ary miteraka fahalotoana. Anisan'ny sehatra tamin'ny fanodinana ny fako elektronika teto Madagasikara nanomboka ny taona 2014 i Nicolas. Nahatratra 7 taona ny fako elektronika nahodina nandritra izany. Notanterahina teny Andraharo ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa teo amin'ny Telma sy ny orinasa tsy miankina manodina ny fako elektronika. Natao izany ho fikajiana ny tontolo iainana. Amin'ny alalan'ny fanodinana ny fako elektronika, azontsika atao no manangona ireo fako ireo ary mitondra izany eny amin'ireo tsenan'ny Telma manerana ny nosy.
aorian'izay atolotra ny orinasa tsy miankina manodina ny fako izany izy ireo izay amokatra fitaovana vaovao amin'ny alalan'ireo fako ireo. Anamafy ny fanampiana ra-pitaovana ireo sekoly sy fikambanana tsy miankina manerina nosy ny vokatra azo amin'ny fanodinana ny fako elektrônika raha nambaran'ny tompona andraikitra. Manambahiny indray ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra kolo amin'ity ala ity dia tsy iza fa rahabe fity Ariantsoa izay tompona andraikitra ny fifandraisana amin'ny daholobe eo anivony Telma Madagasikara miarabanolo tonga soa atao anatin'ny vaovaon'ny kolo amin'ity ala ity raha ny efa resantsika ombenimbeny dia nanomboka tamin'ny alakamisy teo ny hetsika salon de l'auto izay iarahana amin'ny Telma Madagasikara moa zany maro ny hetsika samy hafa hita eny an-toerana amin'izao eto indrindra ianao inavy ireo hetsika azo omena ny mpanjifa ao anatin'izay. Fa miaraba an'Yves Richard, miaraba an'ireo rehetra izay manaraka ny vaovao eto amin'ny Kolo TV amin'izao fotoana izao. Ie, efa nanomboka tamin'ny alakamisy teo ny hetsika salon de l'auto andiany fahatelo amby folo ary sponsor officiel amin'izany hetsika izany i Telma Madagasikara. Misy ny standany Telma izay hita eny an-toerana eny amin'ny CCI Vato. Dia maro tokoa ireo animation afaka ataontsika eny an-toerana eny. Misy ny espace photobouffe izay ahafahan'ny mpitsidika rehetra maka sary eo akaikina fiara tsara tarehy mavomavo izay. Dia misy ihany koa ny espace gaming ahafahan'ny mpitsidika rehetra milalao maimaim-pona manandrana ny simulation de conduite. Ny mpiara-miasa Telma moa zany dia voninahitra any andray ampitsikilana ireo mpitsidika rehetra anolotra ireo tolotra sy vokatra vaovao izay mety amin'ny tsirairay. Ankoatr'izay animation samihafa nambaranao izay dia eo ihany koa ny tombola goavana izay tena hoe isany tokony hiazakazahany rehetra moa zany ao anatin'io. Manahoana amin'izao ankatoko ny ataontsika hoe fisarian'izao mbola afaka mandray manohy ny fanohizana amin'izay hoe fandraisana anjara izay avokoa ve ny rehetra. Ie, mbola mitohy hatrany ny lalao SMS lehibe izay karakarain'ny Telma miaraka amin'ireo mpikarakara ny hetsika salon de l'auto. Izy ity moa zany dia lalao SMS efa elany nanomboka efa tamin'ny 29 août 2022 ka efa roa andro sisa ny ahafahantsika mandray anjara satria amin'ny alahady 2 octobre izao ny fisariana. Dia le izy lalao SMS zany hoe averiko mienimbieny SMS no alefa amin'ilay lalao amin'ny 034 34 00 777 mandefa salon auto miampy ny anarana feno. Efa maro dia maro tokoa ny mpandray anjara ary mbola manentana antsika rehetra handray anjara satria fiara vaovao be iray no ho loka voalohany amin'io lalao SMS io. Mbola misy ihany koa zany ireo loka maro samihafa izay hozaraina ao anatin'io lalao io. Manahoana ny fandehan'io fisarihana izay ho tanterahana amin'ny alahady io ve afaka manatrika an'izany avokoa ny rehetra, manahoana ny pitsopitsony rehetrarehetra ao anatin'izay? Ny fisarihan'ny lalao SMS goavana moa zany dia atao eny an-toerana any amin'ny CCI Vato amin'ny andro faran'ny hetsika salon de l'auto zany hoe amin'ny alahady izao amin'ny 2 octobre 2022 amin'ny 4 hariva. Marihana fa azon'ny rehetra hatrehana izy io zany hoe azon'ny mpitsidika rehetra atao ny mijanona manaraka ny fisarihana izay ho atao eo anatrehan'ny police des jeux ary ho an'ireo izay tsy afaka manatrika mivantana eny an-toerana kosa dia marihana fa mandeha amin'ny mivantana amin'ny page Facebook any Telma Madagasikara ny fisarihana izay ho atao eny an-toerana amin'io andro alahady io. Fendefeny ny fanazavana mahakasika izay mbola tsy tara zany raha amin'izao vao mandefa ny sombeso ny rehetra ao anatin'izay ankasitrahana feny ianao raha matoa rahabe fity Ariantsoa ny vahiny tato anatin'ny vaovaon'ny kolo tany ity ala ity. Dia mamerina fanentanana antsika rehetra mba handray anjara fa efa tena kely dia kely sisa fotoana fandraisana anjara mandefa SMS amin'ny 034 34 00 777. Mankasitraka tompoko. Manasa antsika rehetra trano zany ilalao anatin'izay indrindra moa zany ho an'izay manam-pikasana azo izay fiara vaovao be izay. Fa lafomba vao hafa kosa indray dia nahitana fienana ny tahan'olona simy eto Madagasikara raha hoanina amin'ireo firenena afrikanina maro. Na izany na tsy zany mbola misedra olana trano izy ireo amin'ny lafiny fitsaboana indrindra ny saram-pandidiny izay midangana izay no isany nisongadina nandritra ny famelabelara-kevitra nataon'ny société malagasy d'orthopédie dentofaciale ho an'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity.
eto madagasikara raha amin'ny arivo ny tany olona sima mitana ny laharana voalohany amin'ny faritra hitana sima betsaka ny faritra vakina karatra manokana ary isan'izany ny ao Antsirabe izay manodidina ny salanisa aotra faingo 2 amin'ny arivo. Maro amin'ireo olona sima no tsy mahefa ny sara-pitsaboana ka miteraka fanilikiliana azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina. Hatrany amboka ny olana mahatonga ny olona sima fa eo ihany koa ny vokatry ny fihinanana fanafody tsy ara-dalàna eo ampitondrana voka raha ny fanazavana. Ny sima ataontsika hoe vitsiana antsika gasy satria matetika olo mahantra ny voa matetika. Ny orthopédie dentofaciale fahafantarana azy dia fanitsinany fotsiny nefa izy io dia fanitsinany tarehy iray manontolo mihitsiny. Na ianao zany gema na ianao mandroso be ny tarehy ambony dia azo ahemotra dia izy io afaka atao chirurgie koa any amin'ny farany hoe sendra mandroso be loatra ny tarehan'ilay olona ambany. Hatrany amboaka izy matetika ka na manaranaka na mihinana panafody na misosotoaka mipifoka sigara ny vehivavy zay zany anisany fa betsaka manisany zany. Fa ny chirurgie maxillofaciale sy ny chirurgie rehetra zany no tena mahay resaka sima dia tsy ampy. Etsy ankilany tokony anaraka fitsaboana nify sy tarehy ny olona iray ao arian'ny fandidiana ialana amin'ny vakilanilany tsy molotra ary ny fikorotanan'ny fipetraky ny nify. Fandraisana tanana ny satria resaka vakilanilany sy molotra moa zany tena ivon'ilay zavatra karakaraina androany io dia ny fandraisana tanana ny zaza vakilanilany sy molotra zany isan'ny spécialiste mandray any tanana ny fanitsinana izay le nify mikorotana sy masoara mikorotana izay ny orthodontiste any hoe akoatran'ilay chirurgie izay base aingan'ny fanitsinana ny vakilanilany sy molotra zany dia mandray an-tanana feno ihany koa zany ny fanatsarana sy ny fanitsinana izay tarehin'ny ankizy vakilanilany sy molotra izay zany ny orthodontiste zany amin'ny alalan'ny fanaovana appareil amin'ny zaza mba hanitsinana izay nify mikorotana sy masoara vilana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Tsy aivina mbola vitsy ny orinasa mikarakara sy manamboatra ny tarehy na ny orthopédiste eto amintsika ka ilaina ny fampitomboana sy fampiroboroboana izany ho antoko ny fahasalamam-bahoaka. Fa ny fanatsarana ny fitantanana sy ny maha-olombelona ny fampiroboroboana ny asa sy ny fanatsarana ny toe-karena ary ny fitantanana mahatra ny tontolo iainana eto Madagasikara ireo no isan'ny teboka 4 tafiditra ao anatin'ny plan cadre de coopération iarahana amin'ireo firenena mikambana amin'izao fotoana izao no tanterahana tamin'ity androany ity ny fivoriana ny arahana tamin'ireo komity mpitantana sy ireo minisitra voakasika mivantana ahafahana mijery ny zava-bita sy manarina ireo lesoka ary indrindra ho fanatsarana ny fomba fiasa amin'ny ho avy fanampanazavana. Des progrès réels ont été faits, mais il se trouve que évidemment nisy fivoarana sy tsapahitanana saingy noho ny zava-misy eto Madagasikara sy maneran-tany ary ireo krizy nainantsika dia manao tombana ireo ezaka natao mandrakariva isika ahafana mampifanaraka izany amin'ny zava-misy na amin'ny Covid na amin'ny krizy ao Ukraine na ihany koa amin'ny loza voajanahary izay misedrain'ny Madagasikara. Ireo rehetra ireo no ezahanay ho refesina ahafana manosy sy manatsara ahafana manatratra ny tanjona tadiavinay. Nous adapter pour atteindre les objectifs que nous recherchons. Fa ivadika vetivety ao anatin'ny vaovaon'ny fampianarana isika ao anatin'ny aty vaovao manaraka ity tsy nahareny sapeo ary tsy nisy tatitra nataon'ireo délégation malagasy nanatrika ny sommet sur la transformation de l'éducation tany New York ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Volam-bahoaka ny lany tamin'ny dina atao ka tokony hisy ny tambena ndraikitra sy ny fitaterana ny akon'izay raha ny fanazavana olona sainy. Herinandro mahery taorian'ny fahavitany sommet sur la transformation de l'éducation tany New York izay natrea ny délégation malagasy notariny filoha sy ireo ministra isan-tokony tsy fantatra ny akon'ity tsy nisy nitatitra ho ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar. Matoa tsisy tatitra na ankony avy any dia miferitreritra hoe nandamoka le izy zany hoe tena mazava be zany hoe eo amin'ilay fanatanterahana zany ny tsy nahazo hoe ny arabola zany anatanterahana azy angamba nety tsy nahazo dia sarotra ny teny hoe zao ny zavatra azo avy any sy ny ohatran'izany ka dia mbola mitaky ihany zay atao mangarara inona marina ny zava-misy tany mba iraha midinika ohatran'le hoe nidinika zay noentina tany dia nirahana dia raha ny sitsiny kosa rehefa mba tonga avy any mba misy tatitra hoe ty zany nivokatra n'ilay fikaonandoha izay nataontsika teto an-tanindrazana ka eo zany no
iandrasanay ary anisan'ny tena miandry zay amin'izao zany hoe fiovana lehibe zany nantsona ny mpiantsehatra rehetra anomana ny hevitra hoentiny delegasiona malagasy anatrika ity fivorianany tampiny ity na kely azany fotoana ny omanana hoy ny vovona ny sekoly tsy miankina avy eo tsy hita ny tohiny dia ny firenena rehetra zany sena ny eritreritra n'le hoe antsona hoe ODD dia le ODD napetrakintsika zany dia ny antsona hoe PSE dia izay moa zany tao amin'ny école privée dia nanao hoe petatoko no ataonareo dia nefa moa le izy tsy maintsy natao satria iandrimato filoha dia tsy maintsy nidina tany dia natao le izy dia iny ny hitanareo teny vato iny dia izay efa nanao antsoavo hoe ninninona re zavatra tapaka avy any Nations Unies dia mila mifampiresaka satria zay rehetrarehetra mipetraka any transformation mety amin'ny olona any le izy fa mety tsy eto amintsika ary zany transformation zany so mihevitra fa hoe tondra bulldozer dia trongisina le zavatra misy hatramin'izay fa ny zavatra tokony atao dia hoe ny fanatsarana ny fanavaozana antsony hoe fampianarana eto Madagasikara dia miandry ny dinidinika moa zay fa zareo mbola tsy nanao proclamation officielle hoe zao ny fandehan'ny tany ny fomba fiasa tahaka izao no mampitotongana ny sehitry ny fanabeazana eto Madagasikara ho hatrany vovona ny sekoly tsy miankina tsy hita ny tena fahavonon'ny mpitondra anarina ity sehatra ity na eo azany fanairana nataon'ireo mpiantsehatra isan'ny tokony eto an-toerana sy ny vondrona iraisam-pirenena toy ny UNICEF mialatsiny mpitondra fanjakana eto Madagasikara fa tsika gasy amin'izao fotoana izao tsisy an'ilay antsona hoe honnêteté intellectuelle za zao baolina kitra ny tena haiko nefa za aty amin'ny fampianarana no entinareo tsy tafavoaka le izy satria ny sekolitsika dia sady tsy mahasarika ny tsy mahatamana mbola be dehibe ny mpianatra manoratra mitandry raha ohatra zany ny mpitondra fanjakana mamorona sekoly mahasarika sady mahatamana tsisy tsony ny abandon fa le sekoly manara-penitra reto ve tsy mahasarika zany aloha tsy resaka amin'izay fa lasa resaka politika no ataontsika ao anatin'izay tontolon'ny fampianarana izay hatrany fampitsika fampiofanana arakasa kely ao anatin'ity dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra ny anarana ny filan'ny mpampiasa ka antony mahatonga ny tany tsy fisidy fahitana asa ho ambony eto amintsika amin'izao fotoana ho ireo mpisehatra amin'ny fampianarana nisy arak'izany ny famondronana ireo mpisehatra amin'ny fampianarana sy ny solotenan'ireo mpampiasa ahafahana mampitovy ny fomba fijery ao anatin'izay sy manoro lalan'ireo mpianatra ao anatin'io raha ny atotanisa voaray ambany ary tsy misy afa-tsy telo hatramin'ny 400 ny tany fampananana asy eto Madagasikara ho an'ny tanora ary tsy misy afa-tsy ray faingo 500 zany amin'ny ankapobeny ambony ihany koa ny tany faratsian'ny asa ary mahatratra hatrany amin'ny 700 zany eto amintsika no nitanterana teny amin'ny NTH Sampefoloha araka izany ny fampifondronana ireo mpitantana lycée misy 5 sy fampianarana ambony misy 4 ary ireo solotenan'ny mpampiasa ahafahana mampitovy ny fomba fijery sy manomana ireo mpianatra hiditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa aoriny ny fianarana noratoviny antony ny fahasamihafana eo amin'ny zavatra ampianarina sy ny filan'ny mpampiasa no tsikaritra ho mampitombo ny tany tsy fahazoana azy ho an'ireo navita fianarana ny fahitana azy aloha dia nilesika voalohany dia matetika ny zavatra ampianarina tsy mifandraika amin'ny zavatra amin'ny filan'ny mpampiasa zay no mampatonga le hoe vorina dolo ny mpampiasa sy ny toeram-pampianarana maikiondo hoe inona metimety mba hahafahany reto mpiasa reto rehefa mivoaka dia raisanareo any ampiasana nisy araka izany fanaraha-mpiarah-miasa amin'ireo efitoeram-piofanana misa 5 sy ny tetikasa JMCT na ny jeunesse malagasy compétente au travail tafiditra anatin'izany ny famatsiana ny tetikasan'ireo mpianatra aoriny ny fianarana ratoviny isy ihany koa ny torolalana ho an'ny mpianatra amin'ireo efitoeram-piofanana misa 5 ireo ka ny AUF na ny agence universitaire de la francophonie nanolotra fitaovana nataterahana izany orientation dia mpianatra zany amin'ny famoizany ny fianarana mety ho atao dia fitaovana tena ilaina dia ilaina tokoa izy io satria ahafahana manymety ho hevitra n'ireo mpianatra zay any lavitra tsy voatery eto le mpianatra ny manontany fa any lavitra be izy no manontany dia azo valily izy amin'y satria mandeha amin'ny réseau amin'ny internet le fitaovana matotrina fampiakarana ny tany fahitan'ny mpianatra asa rehefa navita fianarana sy fiofanana no tanjona ireo tanora izay maro no navita fianarana tsy mahita asa ary voatery manao asa tena ahafahana mivelona
Mahafinaritra ny maheno an'izany hoe manomboka efa mahatsapy sika hoe tsy mifanaraka amin'ny filana ny andrasany ireo mpampiasa ny fianarana omena ny zaza malagasy ao anatin'izay fa manaitra ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony ny eo anivony autisme Madagasikara manoloana ny fahateren'ny fonja amin'izao fotoana izao voahitsakitsaka ny zon'olombelona raha ny faneho-kevitra izy ireo ary tandrimondoza ihany koa ireo voafonja manoloana ireo arety mifindra samihafa ity fikambanana ity izay nanatanteraka fanadiadiana tamina fonja lehibe miisa 4 teto Madagasikara nandritra ny fiatrehana ny valinaretina Covid-19 ary nampafantarina androany ny avalin'izay fanadiadiana no tanterahana izy ireo izay fanampanazavana. Ambony dia ambony ny surpopulation carcérale eto Madagasikara mahatratratra amin'ny mahery ny 400 isan-jato ny tokony ho zakan'ny fonja ny isan'ny ireo voafonja tsy afaka mampiatra ny resaka geste barrière zareo dia hita fa tena mbola ambony dia ambony ny tahatsy fahafantaran'ny voafonja ny fisian'ny Covid-19 7.20 isan-jato amin'izy ireo mbola tsy mahafantatra an'ireo fambaran'ny Covid-19 dika zany zay ka raha ohatra ka hoe mikokoaka izy ireo na ohatra zany ka Covid ny ao tsy fantansa hoe Covid ny test ihany koa tsy nisy maro mety izy ihany koa raha sanatria ny vava hoe valanaretina hafa dia mba hafahana mandray fepetra mialoha mba hisorohana ny fiparihan'ilay valanaretina. Fa iazo nantsiranana vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity mbola tsy tafapetraka amin'ny toerana mahabe ny tanàna azy ny ordinina na eo aza ny didina avoaka ny filakevi-panjakana milaza ny mahabe ny tanàna ao Mangoko distrika nantsiranana faharoa azy ny tenan'izay misolo ny toerany Jean-Jacques Christophe avy amin'ny vovonana IRK tsy manana finiavana amin'izay ny lehibe ny distrika nantsiranana faharoa raha ny fitarainana voaray kolo antsiranana. Mitaky ny fampiarana ny lalàna manan-kery misy eto amin'ny tany sy fanjakana i Nordine izay ben'ny tanàna lany tao amin'ny commune Mangoko distrika ny Antsiranana faharoe araka ny didim-pisaragna navoaka ny filan-kevi-panjakana hatreto tsy mbola tontosa ny fandraisany andraikitra amin'ny mahaben'ny tanàna azy. Ny fampiarana didim-pitsaragna amin'izao fotoana zao dia mbola tsy nisy satria na dia nampisehoako chef district n'Antsiranana faharoe ny grosse avy amin'ny conseil d'état dia mikomy izy tsy ampiatra io didy io asa angamba misy pression avy ambonimbony asa izy manokana misy agnano le raha ka zegny le raha misy ka le didy naboaka ny conseil d'état dia didy tsy azo ivalozana fitsaragna tampony io ka izy ato dia misy arrêt anankiroa izy naboaka ny conseil d'état anankiray arrêt 93 EL izay natao tamin'ny 2 mars 2021 ka teo dia fa niboaka ny didy mahalany zao be tanàna ny commune Mangoko tsy afa-po ilay mpifaninana taminaka dia nagnano opposition izy dia mbola confirmé ny arrêt 02EL du 21 juin 2022 ny fazahoako be tanàna tary tamin'ny tamin'ny 2 mars 2021 ka noho zany voafidy ampagny 10 be tanàna ny commune Mangoko zao izo io fa kanefa mikomy chef district n'Antsiranana faharoe tsy ampanao passation kanefa Madagasikara état de droit tantandalagna ka tsisy olo ambony ny lalagna fa ambany ny lalagna jiaby ka tokony ampiarigny ny lalagna mikasiky fampiaragna fanaovagna ity passation ity zay ka efa misy hetsiky nataonay dia nandefa taratasy amin'ny premier ministre chef du gouvernement izay voarendreo tamin'le 20 lasa teo iny karaha zegny koa amin'ny ministre ny atitany et de la décentralisation dia voarendreo koa tamin'ny le 20 betibetiky teo igny ny didy avy amin'ny conseil d'état sy demande mangataka fampiaragna io didy io ka noho izany tantsika Madagasikara ty dia tantandalagna ka mitaky zahay ny ampiharagna io lalagna io fa izy ka ny olona ngalabaty fa tatra lany io dia esorigny eo ampidirigny zay lany ka zay zegny ny raha itakinay eto ka ampandrignesigny ny anareo mpitondra isan'ambaratonga agny ambony filoha-pirenena premier ministre chef du gouvernement ianareo membre ny gouvernement fa ny exécutif aty an-toerana dia mikomy
matahotro anaro agny tsy ampanao le passation ka noho zay vahoaka nefa mitaky ny agnapetragna zao amin'ny fomba ofisialy ary amin'ny commune Mangoko satria be tanàna lany ampanidiminy zegny raha zagny eto Madagasikara tsisy ambony managna mandat ambonimboniny ndimy lany zegny raha amin'ny be tanàna fa mitovy fo misy fa ny mihoatra ambonin'izay tsisy ka noho zay ampiaro ny lalagna izegny le raha takilay eto noho izany ny nanantona ny lehiben'ny distrika ny antsiranana fa hoe amin'ny ity raharaha ity saingy ny safidy tsy hiteny ity olom-boatendry ity avy any amin'ny tendro ny avaratra sika dia andao hiazo ny tapany atsimo ao anatiny ity vaovao manaraka ity ndrongatra ny vakitrano Toliara amin'izao fotoana nandritra ny fisafona amin'ny alina nataon'ny polisy tao Mahavatsy jiolampamakitrano iray no lavo ary roa hafa tafaporitsaka miantso ny rehetra ny avy eo anivo ny komisaria central amin'izao fotoana ifanometanana amin'izy ireo amongoran'ireo mpanao asa ratsy ao an-tampon-tanàna ny Toliara kolo Toliara. Ny hanazo vahana ny vakitrano eto an-tampon-tanànan'ny Toliara raha ny fitarainana tonga eo anivon'ny komisaria central. Androany tamin'ny 2 ora sasany maraina jiolahy misa 3 avy namakitrano no nifanena tamin'ireo polisy manao fisafona tao amin'ny fokontany Mahavatsy voalohany. Ny roa nandositra avy hatrany fa ity iray ity kosa mbola nifanandrina amin'ireo polisy ka izao lavo izao. Rehefa nifanehitra tamin'ny polisy nanao fisafona izy ireo ny anankiroa zany avy hatrany dia nandositra avy hatrany natsipony tamin'ny tany ny entana zay nentiny zay misy fitaovan-dakozia maromaro toy ny vilany fihinanana fitaovam-pihinanana maromaro dia natsipony tamin'ny tany izy ireny ary lasa nandositra avy hatrany ny anankiroa tamin'ireo jiolahy ireo. Ny anankiray kosa moa zany no ny heriny manokana angambany dia nieritreritra fa hanohitra ny polisy tamin'ny alalan'ny fampiasana ny sabatra teny an-tanany ka teo zany naraikitra ny fifandonana tao anatin'ny aizina moa zany satria amin'ny ray sasany maraina zany ao anatin'ny aizina tanteraka voatery nitifitra ny mpitandro filaminana ka tavela tamin'izany ty jiolahy anankiray ity. Rehefa no amarinina moa zany izy dia hita hoe jiolahy efa mpamerikeliko fa matetika miditra ny fonjy izy io no resaka fanendahana halatra sy ny vakitrano ary ny famonoan'olona ihany koa. Miantso ny rehetra ny avy eo anivon'ny komisaria central ifanometanana amin'izy ireo hamongorana ireo mpanao ratsy eto an-tampon-tanànan'ny Toliara. Eto no anararaotana any an-tanàna ny sika Praimon indrindra fa ny andro masom-pokon'olona sy ny tompona ndraiky mpahefana eny amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy eny. Ny fiaraha-miasa amin'ny polis-pirenena dia zava-dehibe tokoa amin'ny famerenana amlaony ny fandriampahalemana misy eto amin'ny tanànantsika. Misy ny laharana azo atsoina zany rehefa mahita tranga na tsy fandriampahalemana any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any ny mahazo ny commissaire central mivantana moa zany dia ny 03405 998 78 zay eto amin'ny commissaire central moa dia manome toko mandrakariva ary mampanantena fa mijanona tsy ambaratelo ny angom-baovao sy ny fanomezam-baovao izay omena avy any amintsika tsirairay avy any mikasika ny fisiany reny jiolahy na tambanjotra ny jiolahy manao asa ratsy any amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy reny. Ankehitriny efa miroso amin'ny fanadiadiana sy fikarohana ireo nandositra ny avy eo anivon'ny komisaria central eto Toliara. Any ivelany dia tanàna maro Florida no ravan'ilay rivodoza Ion izay nandalo ny faritra atsimo atsinana ny Etazonia ny 2020 sy omaly 7 septambra maro ireo namony ainy vokatrizay potika ny toeram-ponenana ny lalana sy ireo foto-dravitra sahafa mahery ny rotapitrisa ireo trano fonenana tapaka jiro tsy mbola nisy rivodoza tahaka izany tranga tao an-toeran'izany hoy ny gouvernoura ny Florida nanamafy ihany koa ny filoha amerikanina Joe Biden fa io ny rivodoza namoizana ain'olona maro indrindra tao anatin'ny tantara ny Florida. Mifarany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao hankasitrany ianao ny safidy ny fahita lavitra kolo nanarahana ny fampalalam-baovao tamin'ity ala ity mbola maro ihany koa ny fandaharana hoentina aminao amin'ity ala ity ka isan'izany ny ankitso-po iresahana manokana momba ny harem-pirenena indrindra fanondranana antsokosoko ny volamena sy ny sosialim-bahoaka ankapobeny mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary.
vous a présenté Ni Vavo. Brillant mat de toute dimension. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo arivo. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.